Salama daholo sika rehetrarehetra. Miaraba ny vahoaka manerana ny nosy izay manaraka ny fandarana tsy maleo sampona. Miresaka aminareo eto aho isan-kerinandro ary miresadresaka manao blabla satria zahay ho any tena betsaka tao anatin'izay 5 taona izay. Rodorody be ny fisandratana. Eo ihany koa ny vinany 340. Ny fotoana tsika izay resahana lohahevitra isan-kerinandro. Izany rehetra izany dia nanompanako resaka ho amin'ny androany ny amin'ny civisme na ilay atao hoe fahaiza-miaina. Milaza amintsika rehetra fa matoa napetraka ny rodorody be ny fisandratana izay nahazahoanay olona betsaka. Azo efa milaza amintsika fa ny tena vahoaka dia ireo omena vola ka afaka manotrina anay. Izay rodorody be ny fisandratana vina ny 340 izay dia tsy tafapetraka mihitsy raha tsy misy ilay ataontsika hoe fahaiza-miaina. Izao fitantanana izao matoa tonga lavorary sy sambatra tahaka an'izao ianareo vahoaka dia noho ny fipetrahany izay fahaiza-miaina izay teo amin'ny fitantanana izay nataonay. Tsy misy ny kolikoly na dia voantso any amin'ny Bianco aza ilay raikala izay voalaza fa nanao izany. Tsy misy izany kolikoly izany na dia misy porofo aza manamarina izany kolikoly izany dia tsy misy izany kolikoly izany satria dia ainay ny atao hoe fahaiza-miaina. Ary zay aza dia milaza aminareo fa milamina sy mandry ny tany satria dia mahay miaina ireo mpitandro ny filaminana izay eo ambanin'ny fifihezanay. Ny fahaiza-miaina nanananay no natonga nanao sarika mpandriana vao maraina ny solombavam-bahoaka Kristina Razanamaso. Tsy nampandre zany zahay, tsy nampandre melo zany zahay, ary tsy nisy akory aza ilay atao hoe préavis na any amin'ny ataontsika hoe mpanofa trano aza dia mahazo an'izay rehefa hiala amin'ny trano fonenany. Fa noho izay fahaiza-miaina nananay izay dia nitongavanay maraina teny. Ny tena nafinatra dia nahazo toriteny nafinatra izay rehefa tonga teny. Ary tanteraka tokoa ilay hoe hay teo foana i Kristine. Izay tsy nahalala ka dia nanaovanay sarika maraina teny. Raha misy sary azo alefa dia andao jerentsika. Taoriny ny fametrahan'ireo solombavambahoaka taratasy teny nivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy teny amin'ny Bromalio tena miady amin'ny kolikoly na amin'ny Bianco Omaly. Mikasika ny resaka kolikoly tamin'ny fampandaniana mpitolo ilay lalam-pahifidianana vaovao teny Tsimbazaza dia nampiasa ny fanaparam-pahefana ny fitondrana HVM androany. Nandrahana herim-pamoretana ny rongo fitaovam-piadiana sy grobra voamaraina teny amin'ny tranony solombavambahoaka Kristina Razanamaso. Toy ny fanaony mivavaka isaky ny maraina raha matoa Kristina Razanamaso. Tampoka teo anefa herim-pamoretana niditra tao an-tranony antanteraka amin'ny baiko amoaka ny entany sy androaka azy amin'ny trano fonenany. Ny zanak'olona miamboadiana ozy izy dia mboak'olona manana ny isitriana fa ny zanak'olona tsy mba manana isitriana, tsy mba manana isitriana fa dia mitoky an'i Jesosy fa dia isitrika amin'ny tranon-janako any na dia tsy omby anay aza aho efa zay ny itondran'i Jesosy anay dia hoe fa manaraka azy akia zay. Fa hery rajaonary mampianina dia tena interpelleko eto tsy lany filoham-pirenena ianao raha tsy nisy olona nanao ny ainy tsy ho zavatra ary natera-behivavy koa izy fa alemena ne nydika an'izao malemy izy fa dia zany hoe mihevitra izy fa mahery fa mbola ho avy ny farany. Ny nahagaga tsy nisy na dia fahalalam-pomba kely akory azy avy amin'ny fitondrana tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tsy nisy ny fampandrenesana mialoha. Raha tsy ivona nefa i ramatoa Kristina Razanamaso no anisan'ireo nanao ny ainy tsy ho zavatra nanampy an'ery Rajaonary Mampianina fon'izy ireo mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta tamin'ny fitondrana tetezamita. Mbola nanome ny heriny rehetra ihany koa ramatoa Kristina Razanamaso tamin'ny fampandaniana ny ery Rajaonary Mampianina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2012.
akory nefa ny atairany vahoaka malagasy tatioarina fa rehefa nahazo 16 nga herira jonary mampianina dia mifanenjehana ireo olona nanampy azy no nataony lara-pahamehana. Efa nodaroana bomba mandatsa-dranomaso ny solombavy-mahoaka Lantorakotomanga nofonjaina ministra Augustin Andriamananoro. Ny esorony tsy hofilohany antemimera-pireneny Ramatoa Kristina Razanamasoa. Izao indray mbola ny esorona ankeriny tamin'ny tranom-panjakana izay nipetrahany ity solombavy-mahoaka zokololo ity. Sotasota, jadona, fanaparam-pahefana ary fihetsika mitory akanosana no azo antokiana ny fihetsika nasehon'ny fitondrana SVM. Nateo aza ny antozay nataon'ny fitondrana Rajonary Mampianina tsy ampiempotra ny fanoherina ny tsirany eto amin'ny fireneny izany, hoy ny solombavy-mahoaka Kristina Razanamasoa. Mampahery anareo aho fa raha mbola Razanamasoa Kristina ihany ny anarany, solombavy-mahoaka ihany ny anarany, dia tsy manaiky fa mijoro hatramin'ny farany hampanjaka ny fahamarinana, handresy ny asany jadona sy ny faneriterena ary ny fanapotsipotsehina amin'ity firenena ity. Dia mampahery anareo aho fa andro fitenenana izao fa tsy andro fahanginana intsony. Ny mahagaga ny vahoaka ny fiarovan'ny solombavy-mahoaka Kristina Razanamasoa, ny vahoaka malagasy teny nivony antemimera-pirenena, ny ACC sy ny Biankove izany natonga ny fitondram-panjakana anao izao fihetsika mamoetra izao. Satria ve omaly izy dia saniseho ny sedra nitondra ireo solombavy-mahoaka miaraka aminy, nandeha ny keny an-dalambe nanapitra ny taratasy teny amin'ny anivon'ny ACC sy teny amin'ny Bianco, dia atao ny etraketraka sy ny fomba rehetrarehetra dia ho aiza hoentinay izay ity firenena ity. Tsy fantatra hoe inona ny tena tanjona ho katsahantsika, hitondra antsika amin'ny fahatoniana ve, amin'ny fampihavanana ve. Omaly ny tenako miaraka tamin'ny Ramatoa Razanamasoa Kristina dia niaona tamin'ny ireo tompon'andraikitra hiraka na rehefa marika misy tika délégation. Ary ny zavatra mahavariana ankehitriny dia fanandalitra ireny hiraka ireny. Efa miaona amin'ireny tompon'andraikitra mpanjakana eto ireny. Anjarantsika mpanao gazety mandraina andraikitra lazao ny marina. Oko fantatra zao tontolo zao ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fanapara-pahefana, ny kolikoly, ny jadona sy ny sisa. Efa fanitry be ny firenena, tsy mitondra filamina, tsy mitondra fahampandrosoana ireo adiditsika mpanao gazety. Porofo ireny fihetsika feno abibiana nasehon'ny fitondrana ireny, fa efa toy ny azo amorotevana ny fitondrana SVM ka miandro ny fotoany anjerany fotsiny sisa. Fehiny, raha ny amaroan'ireo herim-pamoretana nampiasaina androany teny Amparibe ireny, tokony ho nisy fiantraikany tamin'ny fampandriana fahalemana tany ambanivolo ireny, raha toa ka nirahana niady amin'ny asan-dahalo. Efa mariky ny tsy fatokisa tena ampitondra fampiasany herim-pamoretana, satria raha fitondrana mamim-bahoaka dia tokony atokony vahoakany ka tsy antehitra amin'izy ireny. Izay ny amin'iny resaka izay nanaovanay sarika maraina iny. Fa za koa milaza aminareo fa miakatra amin'izao fotoana izao ny viditsoloka, ary miakatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny sarandalana. Araka izany dia tsy ho ela dia iseho izay fiakaran'ny sarandalana izay. Eto dia milaza amintsika fa tsotra ny fanehoan-kevitray. Raha ohatra ka tsy arakisika moa ilay sarandalana miakatra, maninona moa isika raha mba mandeha tongotra? Sady fanatanjahantena anie zany. Raha ohatra tsika ka amin'ny andeha tongotra dia hoy izy hoe mandehana tongotra fa fanatanjahantena zany. Zay zao dia omeny dokotera Rispo andeha tongotra, ka mainka fa isika tsara vitana miakatra ny sarandalana, miakatra ny vititsoloka, tsy alao mandeha tongotra, mba mamerina indray ilay fanao teo aloha. Zay ny zavatra tena hitako fa mahafinaritra ry zareo. Raha vonony ianareo ny andeha tongotra hiaraka aminay dia miandry anareo izahay fa hiaraka hanao rody be isika, satria ilaina ny mandeha tongotra. Aleo hiakatra ny sarandalana, amin'izay isika afaka mandeha tongotra. Zany tena zava-dehibe zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Aza mivaky loha amin'izany sarandalana miakatra zany, aza mivaky loha amin'izany fiakaran'ny viditsoloka zany,
raha lafa nikapoaka amin'ny vary dia mampirisika anareo ny tenanay. Tsy aleo mihinana katsaka sady ny akoho efa tsy mihinana an'ireny intsony. Aleo sika mba hihinana an'ireny na mihinana mangahazo. Fa raha tsy mety an'izany nareo dia ozy izay hoe zany mety zany. Mamarana ny resadresaka sika androany ka dia mametraka ny veloma sy mandrapitafa ho amin'ny tsy mahaleno sampona manaraka indray.